Gavana melalui amin'ny tompo anapaka amponareo ny fiadanan'i Kristy. Amen. Velim-pidirananao zay raha eo fa noasoavinao sy nitahinao ka tonga amin'ity andro anio ity. Mangitahitanao ny fanahinay maniry mafanao tena mampananay ka manomezanay ny teninao satria ny teninao ainao azay mahazo azy tondra fahasalamanao ny fotro. Dia anana ny hery sy faherezana anaovana ny sitraponao indray izay ambany fitariany fanana masina amin'ny tontolo andro ity. Saotra Jesosy teny tonga nofo. Amen. Ny anjara mafinainao antsika amin'ity andro zoma 7 Jona 2024 dia Matthieu 7:20 andiny faina amby folo ka hatramin'ny 20. Matthieu 7:20 andiny faina amby folo ka hatramin'ny 20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny mpianatra raika amby folo lahy dia nakany Galilea ho any amin'ny tendrombohitra nasian'i Jesosy alehany. Ary no nahita azy izy dia nikohaka fa ny sasany niahana any. Ary Jesosy nanantona dia niteny tamin'ny mpananao hoe efa nomena any fahefana rehetra nandanitra sy ety tany ko mandehananareo ataovy mpianatra ny firenena rehetra manao batisa azy amin'ny anarana iray zanaka ny fanahy masina sady mampianatra anareo mampianatra azy tandrina zay rehetra nandritiko anareo ary iny zao momba anareo manakariva ambara mahatonga ny fataperana izao tontolo izao. Ramasino manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Eto amin'ity lahatsoratra masina ity dia tsy mitovy ny fihetsiky ny mpianatra rehefa avy nahitan'i Jesosy nitsangana tamin'ny maty ka mbola niona tamin'indray tao tonga dia nikohaka tao nihanana. Ravana ianao ve anisan'le mbola mihana hany ny amin'ny fahafiahan'i Kristy sa anisan'le mikohaka aminy ka mivavaka aminy sy matahotra ny anahany. Asain'Andriamanitra nefa ianao raha tena manankazo ho tompo sy mpamonjy tokoa irany ianao anao zao rehetra zao ho mpianatra Kristy, ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Zay rehetra manao an'izany matsy sy manaiky izany fahefan'i Kristy izany dia tsy tafan'ny mandry fa mitaona ny olona tsirairay avy mba anaiky sy anara-dian'i Kristy ary indrindra mampianatra azy ireo mitandrina zay nandidian'i Kristy azy ary indrindra mampahery azy hanolo tena an'i Kristy amin'ny alalan'ny sakramenta amin'ny batisa satria ataovy mpianatra ny firenena rehetra mandana ataovy mpianatra ny firenena rehetra manao batisa azy amin'ny anarana iray zanaka ny fanahy masina sady zay le andraikitra lehibe mampianatra azy tandrina zay nandidian'i Kristy. Maro ravana nandidian'i Kristy anisana ny kiraireo dia mifankatiavana reo tahaka ny tiavako anareo ary tiavo ny fahavalonareo mivavaha am'izay manezika anareo ary tiavany Jehovah Andriamanitra amin'ny fonao rehetra amin'ny herinao rehetra amin'ny fanahinao rehetra amin'ny sainao rehetra atika amin'ny teny avy tiavan'Andriamanitra amin'ny fiainanao manontolo sy amin'ny ataonao rehetra na ao anatin'ny miafina indrindra na amin'ny miariary indrindra dia asehoy fa mpanompon'Andriamanitra ianao tia manao ny sitrapon'Andriamanitra ianao amin'ny zavatra rehetra. Dia taony koa ny olona mba hanaiky an'i Kristy ny tompo sy mpamonjy ary mampahereza azy mitandrina zay nandidian'i Kristy. Dia ny apôstôly Paoly ary dia samy teny hoe aoka ho fianarana ho an'iny ianareo na miteny na miasa na amin'ny fitondran-tena na koa amin'ny fahadiovana. Eto raha manao zany izasa ianao dia indro Jesosy Kristy momba antsika manakariva tsy avelantsika irery izy fampandesantsika ka manoatra no mipandesy sika
amin'ny alalan'ilay ty amin'ny alalan'ilay ty atsika dia Kristy zay fahazavana zao tontolo zao zay manahaka azy dia tsy ane maizina fa na fahazavana dia lasa mihitsina fa tonga amintsika rehetra kosa ina amintsikanentsika kosa ny mazava lehibe ka afaka avokony sy voaka avokoa ny aizy ny tsy fahalalana, aizy ny faharatsiana, aizy ny tsy fahamarinana, sy niendriky ny fahafatesana rehetra miala avokoa tonga Jesosy Kristy amin'ny fiainana, miteny fiainana ho an'ny olona rehetra sy ho an'ny olona matoa. Amen. Velom-pidirananao zay raha eo fa zany tokoa no mivoaka manasanao ao amin'ny Jesosy Kristy zay ahatonga anay iokoka aminy sy anaiky ny fahefany ary manaiky ho iraka aminy ka anao ny firenenay vao mpianatra ao andindindina anao batisa azy sy ampianatra azy zay nandidinao Kristy amin'ny ataonay rehetra sy amin'ny ataony rehetra koa. Dia mihirapiratra amin'ny ane ny voninahitra ao ary zay kosa tsiaro fa iraka ao tokoa anao ny firenena rehetra mpianatra ao. Sitrakai ny ary varaka be anay zay ny an-danitra masina ny anaranao tonga ny fanjakana ataony sitraponao ity tany tahaka ny an-danitra mena niny anina sazo anay amamelany erokay tahaka na melana zay nika taminay izay mitondra anay mifakampanahy amanafanay amratsy anao fanjakana sy nery ary voninahitra manakizay. Amen. Tanterahany tompo amintsika ne tanterahany tompo amintsika isambatan'olona ne zay todrano tononona amin'ny anarana ray zanaka fanamaso zao isan'ny finoana sy fitiavana izany ary ny manitry ny fiadanana ne anotongo any satana faingana eo ambany tompotrareo ho aminareo ane ny fahasoavan'i Jesosy Kristy amintsika zay tsy miova omaly sy anio ary manakizay ataovy mpianatra ny firenena rehetra manao batisa azy amin'ny anarana ray zany Kristy amin'ny fanamasina sady mampianatra azy zay nandidiny Kristy. Amen. Voninahitra ne ho an'Andriamanitra regny any amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.